Ilan'izay nefa dia nanambara fa mbola misy mijoro ara-dalàna ny ligina Analamanga raha nanambaran'ny filohany Ravelo Jaune Andry nanamafy ihany koa ity filohan'ny ligina Analamanga ity fa nasazy ireo filevana izay nanjandrara tamin'ity fifaninanana nikarakarain'ny komite ad hoc ity satria ikarakara fifaninanana koa izy ireo atsoatsy raha ny fantatra dia hanomboka amin'ny farany herinandro avy izao ihany koa ny fifaninanana karakarain'ny ligina Analamanga eo amin'izany taranja rugby izany. Nitapaka zany dia iverina kianja ny Analamanga rugby amin'ny faina volana Jolay satria nisy ilay maromaritra iraisana izay nifanaovan'ny liga sy ny fédération zany dia nolazaina ilay izy fa olana ara-teknika dia nampisafidianina farany izay na ho top 14 na ho top 20 dia tapaky ny tao amin'ny section sy ny ligue tamin'izany fotoana moa zany hoe top 20 dia mariaka fa ny ligina Analamanga nanao an'io fa tsy hoe ny comité ad hoc ligina Analamanga tokony andraikitra voalohany fampidonana championnat eto tsy misy ligue roa eto tsy mbola misy taratasy tonga aty aminay manafoana na manajanona anay tsy hanatanteraka ny azy noho izany dia ho tohizanay ny lalao amin'ny faina amin'ny volana Jolay manao antsoava ny filevana rehetra izay filevana rehetra milalao anatin'ny ligue mba hiverina amin'ny ara-dalàna fa isan'ny sazy sy fepetra tsy maintsy raisina ho an'ireo izay tsy manara-dalàna sy manaraka ny tsy ara-dalàna ary lalao izay kasain'ny sasany atao ireo izay misandoka ho ligue nefa tsy voafidy tsy mana certificat de conformité tsy mana attestation de fonction mahafahany miasa ka mieritreritra ny hanao an'io lalao amin'ny alahady io dia efa mampitandrina miloha zay satria tsy ao anatin'ny lalàna zany dia misy sazy mifanaraka amin'izany.